satria tompon-daka eran-tany faharoa teo amin'ny tantaran'ny tsipika nety be maneran-tany tao arian'ny taona 2020 sy 2021 Madagasikara satria dia resin'izy ireo teo amin'ny lalao famaranana tamin'ny 17 i Béninois io ariva io izay lalao tanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Tsy nanahirana ny Madagasikara ny lalao famaranana niaonany tamin'ny zareo Bénin raha tsy afabelana ny loanazy ireo kosa i Thaïlande sy Frantsa izay noheverina fa anisan'ny hoe grand favori teo amin'izay fifananana izay raha tsy hivina dia efa resiny Bénin tamin'ny 17 i Madagasikara tany amin'ny lalao fifantsanana isam-bondrona. Mbola ity firenena afrikanina ity izay noheverina fa révélation ihany koa no nanitsana ny Frantsa tamin'ny 17 teo amin'ny dingan'ny Manasadalana sy nanitsana ny Thaïlande ihany koa tamin'ny 17 teo amin'ny lalao ampavalon-dalana. Araka izany dia azo lazaina hoe sangandry zareo Béninois nefa tsy nahendren'ny Malagasy izany fa dia mbola resin'izy ireo tamin'ny 17 ny Bénin. Nikatona teo araka izany fiadina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja tsipika nety be andian'ny fafito amby efapolo izay nampiatran'ny Madagasikara moa ity lalao ity ao anatin'ny fanolorana ny amboara kosa amin'izao fotoana izao ny etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Fara iverenana kosa ary ny dingana rehetra izay nilalovan'ny ekipam-pirenena Malagasy tamin'ity fiadina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja tsipika nety be ity dia fandresena valo tamin'ireo lalao misa sivina hatrany hatreo amin'ny lalao Manasadalana no azon'ny ekipam-pirenena Malagasy i Bénin irery ihany no nandresy an'i Madagasikara tany amin'ny fifantsanana isam-bondrona araka ny efa natsidiko teo amin'ny dingana Manasadalana. Dia niatrika izany i Madagasikara sy Belzika ary nitsaraka tamin'ny 17 i Bénin sy Fransa kosa niaona dia nitsaraka tamin'ny 17 nandritra ny lalao Manasadalana izay nitanterahina omaly. Ndeha raha isika avy hatrany sary. I Belzika no nahiliky Madagasikara teo amin'ny lalao Manasadalana ny maraina teo. Niady tanteraka ity fionana ity azo lazaina fa nifanakaiky hatrany ny isan'ny rotota. Nivoaka nandresy tamin'ny 17 nefa ny Malagasy ka tafita niatrika ny lalao famaranana tamin'ny Bénin. I Danemarka kosa no resin'ny Madagasikara teo amin'ny dingan'ny ampaefadalana tamin'ny 17 I Luxembourg izay iray vondrona tamin'ny Malagasy tany amin'ny fifantsanana kosa no nahiliny tamin'ny ampavalon-dalana tamin'ny 17 Efa nitarika tamin'ny 7 ny Malagasy vao nahita ny 2 no tazominy hatramin'ny faran'ny fionana ny Luxembourgeois. Nopotehan'ny Malagasy tamin'ny 13 kosa ny Espagnola teo amin'ny lalao bahana hiakarana any amin'ny lalao ampavalon-dalana. Toy izao kosa ny vokatra rehetra azon'ny Malagasy tany amin'ny fifantsanana. Teo amin'ny lalao voalohany Madagasikara nandresy an'i Ekosy tamin'ny isa mazava 13. Teo amin'ny lalao faharoa Madagasikara nandresy an'i Luxembourg tamin'ny isa 7. Teo amin'ny lalao fahatelo mbola resin'ny Madagasikara tamin'ny isa 17 ihany koa i Suède. Tany amin'ny lalao fahaefatra ny Malagasy voatojo faharesena nanoloana ny Bénin tamin'ny isa 13. Tany amin'ny lalao fahadimy dia nopitehan'ny Madagasikara tamin'ny isa 13 i Niger. Ho an'ireo mpilalao Malagasy kosa indray, anisan'ny nahafinaritra manokana amin'ny mpijery teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina nandritra ny 4 andro i Nanou izay nitazona ny toeran'ny tireur ho an'ny ekipa Malagasy.